Salama daholo androany isika dia ndao raha hiresaka ny mahakasika ny fanambarana izay nataony député voafidy tany Toliara voalohany tsy iza moa izany fa Andriamatoa Siteny Randrianasolo ny haiko raha nilaza mazava tsara izy tao amin'ny pejiny tao ny amin'ny mahakasika ny délestage izay mahazo ny voaka malagasy amin'izao fotoana izao indrindra fa nivoaka ny Antananarivo renivohitra izay tena anjakana izany délestage lavareny tato ato zany. Nilaza moa Siteny tamin'izany fa tsy zakany tapobolam-panjakana ny vahaolana hampihena ny délestage ho izy hatrany ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakana amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaika ny vidéo antsika ary tsarovatra hatrany ny miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo izay lefa isan'andro eto. Tsy ampandrila moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Familony dirantsika amin'izay pitsopitsony mahakasika an'izay fanambaran'ny Andriamatoa Siteny izay dia andao aloha fantarantsika ireto tsara fantatra manaraka ireto. Any amin'ny Dred Sofia mananjofeno hampiasa hazo anaty ala manodidina azy ny olom-pirenena eny fotony. Niteraka resabe ireo hazo izay voatapaka miisa 300 izay hita tao Bemarambonga commune Antsahabe distrikany Antsohihy. Ny sasany nilaza fa any manampahefana ambony ao amin'ny fitalevam-paritry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy ireo hazo ireo ary kasaina hampakarina any Antsohihy ka izao tratehaky ny zandaro izao. Ny fanadihadiana izay natao no nahafantarana izay tena tompony ireo hazo ireo ary tompony io hazo io no nilaza fa nahazo lalana amin'ny manampahefana isan'ambaratongany izy mialohan'ny fanapahana ireo hazo izay tratra tao amin'izay tanànany Bemaramonga commune Antsahabe izay raha ny fanazavana voaray hatrany. Efa hatramin'ny volana Jolay 2024 no nikarakara taratasy nanao fangatahana mba ahafahana manapaka hazo izaramina monina ao Bemaramonga izay voalaza fa hanaovany trano. Nandiso ny filazam-baovao izay miendrika fandalam-baraka natao azy ny fitalevam-paritry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy ary nanamafy fa mananjo hisitraka ny vokatry anaty ala izany hoe droit d'usage na zo nentim-paharazana ohatra ny filana amin'ny trano izany anefa dia tsy maintsy anaovana fangatahana mihainga avy any fotony izany hoe fokotany ary miafara any amin'ny lehiben'ny ala. Nandritra ny fitsirihana natao teny fotony no nahafantarana fa voahaja avokoa ny fepetra maha ara-dalàna ny fisitrahana ny zo nentim-paharazana hanaovana trano izay misoratra amin'ny Ramatoa Zaramina araky ny fanazavana voaray avy any an-toerana hatrany. Tsara ihany araka izany manara-dalàna foana na dia hanapaka ny hazo izay ao anatiny taninao aza ianao mba hialana amin'izay olana izay mety ho aterakin'izay raha toa ka tsy manaraka an'izay lalàna sy fepetra takiny izay napetraky ny lehiben'ny ala izay. Ministeran'ny Angovo sy ny Akoranafo indray mbola tafiditra hatrany tao anatin'ny fandaharam-potoana ny hoanan'ny solombavambahoaka mivondrona anatin'ny fanoherana tetsy amin'ny antenimiram-pirenena sy ny gouvernemanta vitsivitsy no nahalalana fa manodidina ny 420 ka hatramin'ny 800 miliara ariary isam-bolana ny vidin'ny solika ampiasain'ny jirama. Miovaova io fandaniana io araky ny filana hoy ny nambaran'ny ministry ny Angovo sy ny Akoranafo Andriamatoa Jean-Baptiste Olivier tamin'iny andro ny 7 Novambra iny. Izany hoe rehefa miverina ara-dalàna ny rano ary amin'ny fotoana mahabetsaka ny orana dia tsy maintsy hahena io fandaniana miompampana io. Mbola anatin'ny fotoana maintany anefa isika amin'izao ho izy hatrany. Mila herinaratra ny vahoaka sy ny orinasa ka na lafo aza io dia tsy maintsy miditra amin'izany isika mba hamahana an'ity olana ity ao anatin'ny fohy ezaka hoy ihany ny ministry ny Angovo sy ny Akoranafo. Mikasika ny fandatsahana orana artifisialy indray dia misy fepetra sy ny lafiny ara-teknika arahana ireny fa tsy manao izay tiana atao akory. Toerana 3 no andatsahana any orana artifisialy io dia ny faritra manodidina ny Mandroseza, ny any Mantasoa, ny Kopa sy ny sisa. Io fandaniana amina solika voalaza io moa dia ny tambazotra iraisana Antananarivo sy ny Vakinankaratra ary Itasy no tena mandany betsaka amin'izany rehetra izany. Fanafanana ny délestage mila iray miliara ariary isan'andro ividianana solika. Solika mavesatra 400 tapitrisa ariary miampy gazoaly 300 ka hatramin'ny 500 tapitrisa ariary isan'andro
no ilaina hampiodina any centrale thermique izay mpamokatra herinaratra raha tiana tsisy délestage intsony ao Antananarivo renivohitra ao. Iray miliara ariary isan'andro eo izany no ilaina tsy manana io vola be io anefa ny JIRAMA ka noho izany tsy maintsy miditra antsehatra ny fanjakana manampy azy ka mila mifanometanana ny rehetra hoy Andriamatoa Andry Rajoelina. Dia efa miomana izany ny isaky ny ministera fa ho raikitra ny tsipaipaika raha tamin'ny taona 2024 no nahay nametraka tsara laharam-pahamehana tamin'ny asa ny fanjakana ka namaha io olany JIRAMA io dia tsy tahaka izao no zavanitranga amin'izao ankehitriny izao hoy ny fanehoan-kevitra ny olona izay mpanaraka ny politika amin'izao fotoana izao. Ndao amin'izay dirantsika ny fanehoan-kevitry ny Andriamatoa Siteny Rajasolony Yaiko izay député voafidy tany Toliara voalohany tany. Tsy zakany kitabolam-panjakana ny vahaolana mampihena ny délestage hoy député Siteny Rajasolony Yaiko raha nandray fitenenana teo anoloan'ireo mpikambana vitsivitsy eo anivon'ny gouvernemanta izay nasainy vondrony mpanositra hamaly ny fantanian'izy ireo tetsy amin'ny antenimieram-pirenena tamin'iny andro ny 7 novambra iny. Nangataka fanazavana ity filoha levitry ny mpanositra ity mahakasika ny vahaolana maharitra entiny fanjakana manoloana ny olan'ny rano ny famatsiana ny herinaratra sy ny maro hafa. Tsy ny ao andrenivohitra ihany no misy an'izany olana izany hoy hiatrany izy fa hatrany atsimo ihany koa ka tokony hazava amin'ny vahoaka ny hoe avaiza ary hatraiza hafirina io famatsim-bola entiny fanjakana hanampiana ny JIRAMA io. Nilaza ho tsy afapo tamin'ny fanazavana nentiny ministry ny rano fanadiovana sy fidiovana moa Siteny Rajasolony Yaiko rehefa narahana ny fandaram-potoana ny teny amin'ny antenimieram-pirenena tamin'izay andro ny 7 novambra izay. Fa Andriamatoa Andry Rajoelina kosa etsy andaniny dia nitondra ny fanazavana hatrany. Raha niezaka rehetra natao ireo dia tsy tokony hisy intsony ny délestage amin'ny taona ho avy. Tsy nofinofy ireo tetikasa rehetra fa ny fanafanganana azy no tokony hapetraka hoy hiatrany filoha Andry Rajoelina. Mbola nanamafy ny vahaolana lavitrezaka sy ny fohezaka moa izy araka ny fandaharana nataony tamin'ny haino manjery tao andrenivohitra tao. Nanome toromarika any JIRAMA koa mba hanena ny délestage indrindra amin'ny atoandro sy ny ora tena fiasan'ny olona. Nasiana fantsiana ihany koa ny mikasiky ny fanesorana ny tetibolan'ny fanabeazana izay niteraka resabe. Ny tetibolan'ny ministera rehetra hoy izy no tsy maintsy hanesorana fa ny tena naharary azy no nolazainy ka izay no nahatonga azy ny resaka ny fanabeazana. Midika izany fa tena efa manao aintso zavatra mihitsy ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao mitady vahaolana maharitra mba hialana amin'izay délestage lava reny izay hita fa nianazy vahana tato ato zay ary tena tsy mikely soroka izy ireo. Fa etsy andanin'izay kosa dia hita fa miha mitombo hatrany ireo fampanantenana isan-karazany izay ataon'ireo mpitondra amin'ny vahoaka malagasy asa raha tena ho tanteraka tokoa ireo fampanantenana rehetra izay nataon'izy ireo ka dia andrasantsika eto ara no mety ho vokatra an'izay fampanantenana izay nataon'izy ireo efa hatramin'izay ka mandraky tiany androany izay. Ary miandry ampitonina isika amin'izay rehetra izay tompoka fa tsy sanatria akory miandrika andeha taky etseroa ary hidina an-dalambe sanatria ny vava. Izay sy izay moa no masaka azonareo tao anatin'ity vidéo ity tompoko lasy tompoko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka sy tapaka ny vidéo izay lefa isan'andro eto. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.